Ry ava-malala amin'ny tompo miara misaotra an'Andriamanitra lehibentsika mifakaitatava samy velonaina tahaka izao noho ny fitiavana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika amin'izao alahadin'ny AFF izao dia miraba finaritra antsika ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy ho ampitomboana ho amintsika mandrakarivany ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tombontsika. Ny Romanina toko 5:10 ny andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 1:20 no hitondrana ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Romanina toko 5:10 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 1:20. Ity volana ity moa ry havako dia irahantsika mibanjina ny lohahevitra hoe mitoriteny amin'ny firenena rehetra. Mitoriteny amin'ny firenena rehetra. Araka izany teny izany dia ny Romanina no hitondrana ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Ny bokin'ny Romanina ry havako dia boky anankiray izay manan-danja indrindra eo amin'izay mety ho fitoriana ny filazantsara eo amin'ny fantsipivavahana ihany koa tamin'ny taonjato 1920. Boky izay maneho fa tonga any amin'ny jentilisa any amin'ny farantany ny filazantsara. Io bokin'ny Romanina io dia nosoratan'i Paoly apôstôly ary ao anatin'izany bokin'ny Romanina izany no ahitana ireo hevim-bavety maro samihafa mahakasika ny finoana. Azo zaraina roa mazava tsara ny bokin'ny Romanina. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 1:20 dia fampianarana ary tena fampianaram-pinoana ary manomboka eo amin'ny toko 12 hatramin'ny farany dia ahitantsika ny amin'izany hoe ahoana ary no ampiarana raha izany ny fampianarana, izany hoe pratika kokoa zany, manomboka eo amin'ny toko 12. Fa izay verina ho zava-dehibe ry havako izay ambara amintsika eto dia ilay Paoly apôstôly izay manatanteraka ny asa tsy ao amin'ny jiosy ihany fa amin'ny jentilisa. Paoly apôstôly izay tsy tafandrimandry manoloana ny fahitany izay mety ho fampianaram-pinoana tokony ho atao eo anivon'ny fiangonana nefa no amin'ny fampiarana izany fampianaram-pinoana izany ary tsy tafandrimandry manoloana ny fahitany ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ndraindray mandeha amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Zava-dehibe amin'ny Paoly apôstôly ny maneho sy mijoro vavolombelona ombeny ny amin'ny asa efa nataon'ny tompo taminy. Nefa izay heverina ho zava-dehibe ihany koa dia ny salasalany maneho izay fiombonana amin'ireo mpitoro ny filazantsara hafa ary maneho ihany koa ny hifanampiana ny amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany ka mahatonga azy manoratra tahaka izao. Tany a Korinto izy no manoratra ho an'ity fiangonana tany a Roma ity izay efa niorina tokony 12 taona. Ary teo anatrehan'izany fiangonana izay miorina tao heverina ho mandeha izany no ahitany Paoly apôstôly fa misy asa tsy maintsy ho ambarany, ho lazainy, hanehoany izay nambarany tompo taminy mba hahatonga ny fiangonana tena hijoro tsara tsy hahatsapa ny antom-pisiny ary tsy sanatry fiangonana mijoro nefa no any amin'ny fahaverezana fa fiangonana mijoro ho amin'ny fiainana mandrakizay. Eto ary havako dia ahitantsika ny mahizy azy any Paoly hoe izy mitoro ny filazantsara. Manahoana moa zany mpitoro ny filazantsara zany? Zany mpitoro ny filazantsara zany dia olona manana fahasahiana ary tokony hitoetra izany fahasahiana izany amin'ny fantsiana, amin'ny fananarana
amin'ny fitondrana ny fiainan'ny fiangonana amin'ny tokony ho izy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny andininy 410 ka hatramin'ny 410 no ahitantsika izany. Fa ny andininy 510 dia misy zao teny zao: kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo. Amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo. Izy ireo anoratan'ireo. Ny andininy 410 dia milaza izao: fa izaho koa rahalahako dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra, sady mahay mifananatra koa. Raha izany teny izany dia ohatrany hoe tsy misy zavatra tokony ho ambara sy ho lazaina intsony aminareo, satria feno fahatsarana ianareo, satria feno fahalalana ianareo, ary indrindrandrindra mahay mifananatra ianareo. Inona tsony moa zany no tadiavina mihoatra an'izany? Fa izany olona izany eo anivon'ny fiangonana iverina fa miorona ny mbola ampiorenina tsara ry havako, ary mila ampiana manoloana izay tsy fahatakarany ny zavatra izay tena misy eo anivon'ny fiangonana, fa everiny fa mandeha ho azy, ary efa tonga amin'ny faratapin'ny fahafenona izy ireo. Ny fiangonana tao Roma tokoa mantsy, raha manomboka mamaky ny toko 410 tsika, dia ahitantsika izay mety fifanavakavahana, fitsarana ny amin'ny fihinanana. Misy ny sasany dia végétarien ozy izy tsika, ary dia mametsiny ireo mihinana hena. Dia eo ihany koa ny fisotro, fa eo ihany koa ireo everina kristianina ao amin'ny fiangonana mbola manaja andro izay everina ho lehibe noho ny andro sasany, dia ny andro asabotsy zany. Zany rehetra izany no mifamaofao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ary dia misy ny fitsaran'ny izay everina hoe matanjaka ny malemy, ary misy fifaniliana azy. Zany ry havako, ilay fahasahiana lehibe lazaina amin'ny Paoly apôstôla eto hoe manana fahasahiana izy hiteny zany zavatra zany, izay toa safosafona fotsiny, tsy hidirana lalina, izay tena mahatonga fisarahana eo anivon'ny fiangonana, ary tandodomdoza ny fiangonana. Mandeha any amin'ny fampianarana mety ivona ny fiangonana, dia ny tsy fitondrana ny fahalemen'ny hafa, fa fipetrahana kosa eo amin'ny toeran'ny mpitsara mandrakariva. Ary zany no anana ny Paoly fahasahiana asehony eto, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, hoy ny andininy 410, no ahafahany manao izany, noho ny fitoriana ny filazantsaran'Andriamanitra, dia ataony izay rehetra tokony atao amin'ny fantsiana izay diso, ary famerenana ny olona rehetra indray ao amin'ny fitiavany Kristy, sy izay mahizy azy an' Jesoa Kristia tompontsika. Manana fahasahiana ry havako, ary sokafo ny maso mba ahitana ny hoe inona tokoa moa tsika ary makaizitsika, dia inona ny fototra tokony iorenantsika eo amin'ny maha-kristianina antsika. Raha ambara dia zao ny fototra tokony iorenantsika, dia tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Tsy misy zavatra mety ahazahoanao fahasoavana afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Indraindray zany everina fa efa azony olona, efa fantatry ny olona, toa mandeha ho azy, nefa firy moa ry havako eo anivon'ny fiangonana
mbola miaina amin'ny fanompo-tsampy, manao ny voninahitra, ny laza, ny vola ho ambonin'i Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy antsika. Na inona vavaka sandratrao ane dia tsy mahazo valiny ianao raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Ary tokony hazavy zany. Ary tokony ho ambara fa hoe ianao mbola tsy manana an Jesosy ianao, tsy azo valim-bavaka ianao, tsy azo ininina ianao, tsy azo famonjena ianao. Ary mazava lazain'ny soratra masina ka ilazana hoe tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa aho, tsy efa nanao an'izao, hoy ny tompo hoe hatrizay dia tsy fantako akory ianareo. Hatrizay dia tsy fantako akory ianareo. Indraindray ny fampianarana dia miteny hoe mivavaha fa tsika mahazo valim-bavaka. Indraindray tonga dia azo mivaly eo eny na tsy na miandry kely. Dia indraindray tika sidoko an'izany. Fa ny marina rehefa mahazo dia mahazo, rehefa tsy mahazo dia tsy mahazo, ary rehefa ao amin'i Jesosy dia mahazo, rehefa tsy ao amin'i Jesosy dia tsy mahazo. Eritrereto kelingely ilay fahasoavana omen'i Jesosy, ary ambara amin'ny fahasahiana izany ry havako. Jesosy Kristy tompontsika mamela heloka, ary tsisy famelan-keloka ivelan'i Jesosy Kristy raha iverina fa fahasoavana izany ry havako. Satria izy nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana. Isika izay natao batisa dia namono ny Adama ela, ary ilay olona iray nazahoantsika fiainana. Raha sanatrin'ny vava hoe misy amintsika zao ndeha tsy hoe atao amintsika fa olona anankiray akoatrantsika, mpamono olona, mpanao ny tsy mety teo amin'ny fiarahamonina, kolikoly, fanambakana, sy ny sisa. Tratra dia hoe lohana eo amin'ny fitsarana. Dia ozy olona io manao hoe za tsy mila mpisolo vava, alao za no iseho eo anatrehan'ny fitsarana. Rehefa tonga eo amin'ny fitsarana dia inona no ataony? Manontany ny mpitsara, nataonao tokoa ve ireo heloka hiampanganana ho reto? Dia ozy izy hoe eny tompoko, namono olona, nanao kolikoly dia tatarainy eo daholo izay abibiana rehetra nataony. Fa izao mibebaka, mifona, aoka ho afaka, madiodio. Inona mivaly ny fitsarana? Afaka madiodio ve izy? Tsy afaka izy ry havako. Vao maika ny sazy farany enjana ny mahazo azy. Dia mieritreritra ve ianao zany hoe rehefa mivavaka ianao dia ambaranao daholo ny heloka mampahotanao, dia mifona ianao, dia afaka ianao? Tsy voaka ve ianao iletika dia alefa any amin'ny afo be? Ambara aminao ry havako, fa raha mino an Jesosy ianao, mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao ianao, zany no ambaranao amin'ny fahasahiana kehitriny fa afaka madiodio ianao, tsy misy sazy miantona, tsisy fahafahana vonjy-maika, fa afaka madiodio ianao. Zany ane ilay ambarantsika amin'ny fahasahiana, le lojika ny fiainana izay iainantsika eto amin'ity tany ity, hafa noho izany no asany tanterahan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao ry havako. Fahasoavana nomeny Jesosy anao. Sahanao ve ny manambara izany? Dia toa ohatrany hoe moramora fa mafy amin'Andriamanitra ny nanatanteraka an'izany famonjenantsika izany anie. Satria
ny zanany no maty teo ambony hazo fijaliana. Izy Jesosy tenany no maty teo ambony hazo fijaliana. Indraindray tsika rehefa tenenina hoe dia maty Jesosy namonjy antsika dia ohatra ny mandeha ho azy. Fa mba ataovy eo amin'ny tenanao anie izaho ianao mivoaka ity trano fiangonana ity, misy mpanota mpangalatra zao vonon'ny olona ao sakanan'ny polisy, dia ianao miteneniny hoe ianao manana tômôbila atao entantsika any amin'ny azeraty, dia ianao moa zany kristianina dia entina inona reo mianaka mitondra azy rehefa tonga any dia hoe tsy maintsy atao opération. Maty io raha vao tsy soloina ny vofa efa voakapoka mafy ny ianao zao mety amin'io, fa raha esorina ny ianao dia maty ianao fa io velona. Menao ve? Raha ny zanakao fa zany nataon'Andriamanitra ry havako. Fa ndraindray zavatra ambara aminao amin'ny fahasahina zany, fa ndraindray zavatra heverinao mandeha ho azy io na mijenanao io. Lazainao fa to droanao io. Tsy ry havana. Misy zavatra takin'ny tompo anao, atoloro ny fonao, atoloro ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy. Mety ataonareo zany. Manana fahasahina ry havako. Itory zany teny fototra ny amin'izay mety ho filazantsara izany. Ambarao amin'ny manodidina fa tsy azo famonjena izy, tsy azo fiainana mandrakizay izy raha tsy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Zany no ataon'ny Paoly. Ny mpitoro ny filazantsara tokony manana fahasahina, ary ny fahasahina dia miainga amin'ny fototra dia Jesosy irery ihany no an'ny mpamonjy mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ry havako, ny mpitoro ny filazantsara dia miantehitra amin'Andriamanitra. Miantehitra amin'Andriamanitra, tsy ny herin'ny tenany, tsy ny maha-izy azy, tsy ny fahaizana mampalalany, fa ilay Andriamanitra ny fidy sy ny antso azy no anteherany ka hampahomby ny asa. Nomboka eo amin'ny 17 dia ahitantsika izao teny izao: manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy mpanampanaovon'ny Kristy aho, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny heriny famantarana sy ny fahagagana, ary ny heriny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema sy ny manodidina hatrany Ilirikoana no nanatanterahako ny fitoriako ny filazantsara. Ny herin'Andriamanitra, ny heriny fanahy masina. Ilay Andriamanitra no mitaridalana, ilay Andriamanitra no mampahafantatra hoe zao no ataonao, zao no so ataonao. Ary zany ry havako no zava-dehibe izay nahatonga ny Paoly ho tena nanatanteraka ny asa. Manimbany moa dia lazainy hoe manimbany hoe dia ho an'i Jerosalema arak'izay tarehan'ny fanahy, fantatro izay mety hihatra ho afatotra ho atao amin'izao fa zay ilay miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra izay sy fahatokiana n'Andriamanitra mitantana izay ao amin'ny asa sy zavatra rehetra atao, dia mampandresy. Mirehare Paoly apôstôly ny amin'ny asa efa vitany, mirehare Paoly apôstôly ny amin'izay mety fahombiazany, fa ny tena hiherihany araky ny nambara tamin'ny soratra masina teo
dia Kristy Jesosy. Kristy Jesosy. Ambarany fa tsisy zavatra vitany ivelan'i Jesosy Kristy. Ary tsy misy olona izay ahazo famonjena sy ahazo fiainana raha tsy Jesosy Kristy no mandray azy. Ary zany ny asa ataon'ny mpitoro ny filazantsara, mampiona ny olona anankiray amin'ny Jesosy. Ianao mitory sy mampafantatra an'ilay olona an Jesosy Kristy, ary rehefa avy eo ianao mivavaka amin'ny Jesosy manao hoe raisy tompo io olona io. Ireo zavatra anankiroa ireo miona no mampahomby ny asa. Zany hoe tena mientehitra tanteraka amin'Andriamanitra ny mpitory ny filazantsara, mientehitra amin'ny asa ny fanahy masina izay manoro lalana azy sy mitari-dalana azy ny amin'izay atao sy tanterahana rehetra. Zava-poana ry havako, zava-poana ny amin'izay eritreritra hoe ohatr'izao ny fomba fitory, ohatr'izao, fa izay ahatonga n'ilay olona iaona amin'ny Jesosy. Ary ahoana no nahatonga n'ilay olona iaona amin'ny Jesosy? Jesosy mihitsy no manaiky ho eo sy hiaraka aminao, ary Jesosy ianaiky hiainy vavaka anao handray an'iny olona iny. Ary zany no asa lehibe izay tanterahantsika mpitory ny filazantsara, miantehitra amin'ny Andriamanitra ny ahefana n'io asa io. Dia firifiry moa tsika ry havako, ny mitory amin'ny fianakaviana, mitory amin'ny mpiara-monina, fa tsy mahomby na ny ao an-trano aza, toa mamotsy fotsiny amin'izay teny sy fitoriana ataontsika, fampirena mpinoana ataontsika. Satria indraindray tsika tsy miantehitra amin'Andriamanitra. Iverintsika fa ny fahalalantsika soratra masina sy fifamatoram-piainantsika amin'Andriamanitra no zava-dehibe, izay mbola ametrahana fanontaniana tena mifamato-piainana amin'Andriamanitra tokoa ve ianao? Fa ny tena zava-dehibe dia ianao izay miantehitra amin'Andriamanitra ny amin'ny asa izay ataonao, amin'ny fitoriana ny filazantsara io, miantehitra amin'Andriamanitra ny amin'ny fitoriana sy filazantsara fijoroana vavolombelona eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny toeram-pianarana, eo amin'ny tontolo misy anao io. Satria mbola ianao indraindray ny hitan'ny olona, fa tsy ilay Andriamanitra torianao no hitan'ilay olona. Mila metehitra, anovo hery, ahazo tolo-tsay mba hahafahana manatanteraka ny asa. Izay tsy moramora, izay tsy moramora. Satria ny olona indraindray ianao ny jereny. Zany hoe mila fiovana avy aminao zany aloha. Ry hava malalo amin'ny tompo. Dia zany nataon'i Jesosy Kristy ry havako, teo anatrehany izay mety ho asany tanterahany teto amin'ity izao tontolo izao ity. Mampitodika ny olona any amin'Andriamanitra izy, mangataka ny hery avy amin'Andriamanitra izy, ary manatanteraka ny asa amin'ny anaran'Andriamanitra izy. Zany no tokony ho tanterahantsika ihany koa. Ny zavatra fahatelo ny amintsika mpitoro ny filazantsara dia ny ananantsika paikady mazava. Ahoana ilay paikady mazava raha tanterahanao an'ity asa ity rehefa mahazo hery avy amin'Andriamanitra ianao? Ny Paoly apôstôly ry havako dia mazava izay ambara eto, nomboka amin'ny 9:20 manao hoe koa dia nataoko voninahitro ny hitoro ny filazantsara toy izao. Zao zany le fitoriana ny filazantsara ataony. Tsy eo amin'izay efa niantsony Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita,
ary zay tsy nandre no hafantatra. Ny aza amin'ny mazava ny paikadiny Paoly apôstôly hoe tsy eto eo amin'izay efa misy mpitory izy ny hitory, fa any amin'izay mbola any amin'izay tsy misy mpitory izy no anatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Zany ry havako no paikady izay ataon'ny Paoly apôstôly eto. Ary ny fitoriana ny filazantsara dia mila paikady, ary ny fanahy masina no mampafantatra anao izay paikady tokony ataonao ny amin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Io zany tsy misy hoe mitovy daholo. Fô tsy ela zao ry havako nyresaka tamin'ny président synodaly anankiray, tsy lavitra amintsika, izy mivady eo Akazobe. Nandeha izy mivady niaraka amin'ny olona vitsivitsy, nandeha nitory ny filazantsara eo amin'ny 100 kilometatra miditra any amin'ny tany izay verinatsika fa hoe tany dahalo eo Akazobe, dia efa misy an'izany dia rehefa nitory ny filazantsara any zareo tonga ao amin'ilay tanàna tsisy olona afa-tsy zasam-behivavy, satria ny lehilahy raha vao toa misy vahiny dia efa lasa mitsoka any anaty ala. Dia rehefa eo ianao miresaka sy anina eo dia mivoaka tsikelikely amin'izay ny lehilahy, mivoaka tsikelikely. Ary ny fitoriana amin'ny filazantsara amin'izany izy zareo dia tsy tahaka n'ilay mahazatra antsika, iza moa ny anaranao, raisina firy vita patisa, tsy azo atao ilay mandraindray an-tsoratra, satria heveriny zareo mpitondra fanjakana. Tsy azo atao ny mandray an-tsoratra satria sanatria rapitso raha afaka pitso misy opération mety ataon'ny fanjakana izay manatanteraka ny asa, ny mpitondra fanjakana manenjika dahalo, dia inona no hitranga hoe avy amin'ny renina amin'ny renseignement, dia tsy ahomby ilay asa. Dia paikady sy fomba fifandraisana hafa indray no atao. Fitondram-panjakana izay mifandimby dia manana ny tetikadiny, ny paikadiny amongorana ny ratsy sy ny dahalo, fa ny fiangonana manana ny paikadiny dia ny ahazoana manova an'ireny olona ireny handray an'i Jesosy, dia iovy izy. Iovy izy. Ahoana ny anatanterahana mba handraisan'ireny olona ireny an'i Jesosy, tsy hanana ny fisalasalana any hahatonga azy ho zanak'Andriamanitra. Ry havako, dia ao amin'ny tompo ihany tsika no miverina. Nanay tokoa misy fitoriana ny filazantsara any amin'ny toerana. Raha ihany izay ry havako nitory ny filazantsara an'ilay hoe mahatsara vaovao izay, any ambanivohitra Andilamena any zany. Dia tamin'izany moa sampana fifoazana tamin'ny faritra ny hoe andeha hitory ny filazantsara, dia efa niresahany zareo azao rehefa ho antsika dia jereo fa reo olon'ireo nge mbola tsy mahalala Jesosy zany ka noho izany misy olona ve efa vonona nipetraka ao. Reo olon'ireo mbola tsy mahalala na hira ary fa olona vonona ny hianatra ohatra ny ampianatra sekoly alahady abidi mihitsy. Efa vonona paster zao ndao ary lasa nandritry ny 4 andro ny farana alahady natao ny fitoriana ny filazantsara, nisy nanolotra ny odiny dorany, natao amin'izay mifampompiavana atao amin'ny sekoly EPP ankiray. Rehefa natao le fampompiavana dia hita mihitsy ny hoe rehefa manatitra rakitra ohatra dia ilay mpietafika ihany no manatitra, satria mbola tsy fantatra zareo zany rakitra zany. Mihira ny mpietafika ihany ny mihira, satria mbola tsy haindry zareo zany hira izany. Rehefa avy eo amin'izay isaraka dia ody, izy amin'izay hoa le hijanona aty, mbola tsy vohomana paster. Dia ahoana zany hoa reo olon'ireo nge efa nanolotra ny odiny hodorany, tsy moramora aminy anonotra an'izay voalasika
matahotra ireo dia tady hiery anteherany dia lasa indray makany amin'ny izay mpamme azy an'izany dia asa na omby ray na inona ny any raha pitso raha afaka pitso isy mpitoro ny filazantsara tsy handray tsony ireo satria ozy reto le mpandrebireby ka tosiky nisy paikady mazava ry havako zavatra mipetrapetraka tsara mba tsy hoe mandeha ho azy sorana ny tompo isoranareo eto Isotry Fitiavana fa zange tsy zava-baovao aminareo fa mafisiny ankasitrahana fitoriana ny filazantsara ataonareo amin'iny RN2 iny ny amin'ny fialovana lalana atao hoe andeha aloha asiana fitsaboana dia amin'ny alalany fitsaboana dia manatona ny olona dia mipetrapetraka tsara dia mandeha ny asa fa mbola betsaka ny asa atao soranareo ny amin'ny paikady izay ataonareo dia manorona fiangonana zao ry havako tena nalahelo mandeha amin'iny RN4 iny mahita n'ilay fiangonana naoronareo dia inona mampalahelo anahy voatrinona molona n'ilay fiangonana ny Isotry Fitiavana nanorona n'ity fa na le varavarana ary tsy ataon'ilay olona eo toerana dia avelany simba fotsiny eo dia tena hoe ahoana ary zany tena tsy nadray filazantsara ary ve le olona aty tena tsy manao ininona ve nefa n'ilay fiangonana rimba miezaka erimba mitondra an' Jesosy dia jerena indray izay anarenana amin'ny paikady zany ny antsika fa tsy hoe zany ny mahakivy hoe tsika rehefa manao zavatra dia ohatra tsy rarahin'ny olona kory fa hoe inona ny zavatra atao dia raina Jesosy ry havako ny amin'ny fisianareo eto Isotry Fitiavana ry Andriamanitry ny fiadanana omba sitahanareo fa zava-dehibe ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina izay omeny anareo ry hava malala ao amin'ny tompo mitoriteny amin'ny firenena rehetra zany no asa napetraka ny tompo antsika ary ohatra ray amin'izany Paoly apôstôly izay apôstôly ny jentilisa izay nanatanteraka ny asa maro ary ohatra ray Paoly apôstôly mpitoro ny filazantsara manana fahasahina miantehitra amin'Andriamanitra manana paikady mazava dia itsika menakavy ihany koa ry havako dia mba toy izany ka amin'izao andro natokana ho an'ny AFF zao dia hanovantsika ezaka indraika hanavao zany tsika ny fanolorantena ny amin'izay azahoantsika manao ny asa masina napetraky ny tompo antsika fa manana izay iraka mission napetraky ny tompo aminao ianao io zady ka eo amin'izay mission napetraky ny tompo aminao amin'ny fitoriana ny filazantsara izay dia manana fahasahina miantehera amin'Andriamanitra manana paikady mazava ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen